kivy izy tsy namela ny fotopeny lavo andavo azy fa tonga dia namikitra anao izy. Androany anko tompo dia tahaka an'le lazainy Jakoba hoe maro amin'izay mitrango eo amin'ny fiainanay a tsy hoe ny mendrika akory izay ny sitraka na hita le izy misokatra na azo an'le izy eo amin'ny fiainanay fa fantatra loatra hoe mifamindram-ponao miasa, mifamindram-ponao vonona ary mifahasoavanao a nataonao miaraka aminay. Misaotra indray andro amin'ny maraina ahafahanay a miaraka mandeha aminao amin'ny fankasitrahana anao amin'ny zavatra rehetra. Misaotra betsika ny amin'ny fotoana andro amin'ny maraina sy mbola ahafahanay mandray ny hafatra feno voninahitra avy aminao. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Andao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a dia andray a ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny ho antsika indray androany. Sy pasteur tonga soa. Ilana tsy ny fahatarana kely fa tara kely fotsiny a dia tara be vao tonga aty. Saotra toko. Afafany amin'ny lanitra ary ny tanantsika. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoananao anatin'ny fotoana fohy aza ny efa any mizarany teny androany dia inoko fa hitondra fiainanao anatinay izany. Miteneny aminay androany maraina. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mampiaina mijoro mizara ny teny fahamarina no tonga fiainanao anatinay. Misaotra ny amin'ny mpanomponao rehetra izay mahatoky mijoro ampiasainao fantsodram-pelantananao teto androany maraina. Aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay tsara avy ary ampitombo anay sy ampandehanay araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hafa mafy be ho an'ny tompo a dia mahazo ho toerana tompo. Ny atao hoe teny mahafinaritra dia teny mitondra fiainana. Ny teny rehetra ao anaty baiboly dia mitondra fiainana satria izy ny baiboly hoe fa ny teny izay zaraiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Noho izany raha ohatra ka tsy tonga fiainana hiainantsika ny tenin'Andriamanitra dia tsisy antony tokony andraisantsika azy. Tsy hoe io teny io dia miasa aso ny andavanandrom-piainantsika foana fa io teny io indrindraindrindra miasa manova ny ao anatintsika ahafahantsika miaina ny sitrapon'Andriamanitra sy mampiaina ho an'ny hafa koa izay voaraintsika avy amin'Andriamanitra. Nisy fotoana nanontany an'i Jesosy efa tena maninona ho aho. Nisy fotoana rehefa mizara teny le teny efa tena henjana be za tena matsapa mihitsy ny hoe tena tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Miova daholo zao zay dia ndraindray aho tena misy fotoana reraka kely any satria rehefa mijery aho hoay io ndray le zavatra efa tokony hiova tamin'ny taona lasa fa mbola manaraka satria anao sy eo amin'le hoe maharay aman-dreny ianao dia mijery ny manodidina foana isanandro mijery koa izay ampandrosiny rehetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zao nataon'i Jesosy fantatrao izy raha ianao izy mitory fanetry tena nefa ianao tsy manetry tena moral le izy. Jesosy rehefa miresaka aminy ianao dia ianao no valiny. Tsy miteny izy le olona mafona le olona le nany fa ianao manontany dia ianao mahazo valiny. Raha misy zavatra torianao fa tsy hainanao dia angano mahafinaritra fa tsy mitondra fanovana ho an'ny hafa. Raha ianao za zao mitory hoe aseho i Jesosy nefa ato anatiko hitan'Andriamanitra fa mbola misy toepo kely te hiseho hiaro ny voninahitra dia tsy ao Andriamanitra. Mety misy moatie hisehoan'Andriamanitra satria misy fahamarinana respekten'Andriamanitra araka ny teniny fa le vokatra sy le tena fipoahana tian'Andriamanitra hisetrasetrana tsy mahazo aina satria ny marina ny ao anatinao tsy mifanandrify amin'izay andrasan'Andriamanitra aminao. Dia hitanareo le izy mahazo anatra ianao isaky miresaka mitompo zany ianao dia misy fanotsiana foana. Ny andrenao matsapa hoe fa mety be zany ao anatiko zany. Misy fotoana ianao eo fotoam-pampianarana tena tsapanao mihitsy ny hoe fahamarinana zavatra asain'Andriamanitra zarainao fa renao any anatinao any asinareo natratra an'izany zany resako eto fa renanao mihitsy ny anatinao any hitsiny le zavatra torianao dia raha vao mitonga izay fanotsiana zay eo mpijoroana dia mandana mandohalika. Aorina an'iny tonga dia andana mandohalika. Andriamanitra ay tiky pitso ny zavatra anankiray ity izay mbola tianao antsiana
zavatra anankiray mbola nisany tsy mampahazo aina anao. Mino androany maraina fa azo aina eo mpampiasanantsika sy ny fiainantsika Andriamanitra. Amen. Misy teny zay ozaraiko androany eo boky Matthieu toko 5. Matthieu toko 5 andiny fatelam-befapolo ka hatramin'ny andiny fa-efatra-mbefapolo. Zao mivaky n'io teny io mafatifaty be le teny a. Fa za kosa milaza aminareo tiava amin'ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay ny an-danitra ianareo fa izy anie mamposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanasiny tsara fanahy ary mampilatsaka ranorana marina sy ny tsy marina. Eto Jesosy tena maneho mihitsy ny hoe ny anehoana fa zanako nareo dia mitovy toetra amiko. Tsy hitanareo ve izy? Ny anehoana fa zanako nareo dia mitovy toetra amiko. Misy dingana tian'Andriamanitra ananantsika, iainantsika ao anaty fanompona. Io le dingam-pitiavana ahafahantsika manefa mihoatra noho izay ananany sasany. Jesosy dia laza hoe raha zay tianareo ihany ny tianareo, raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Mafantatro ve raha tonga eto Jesosy dia tsy te hijery izy hoe inona le efa misy hitovizanao amin'ny sasany, fa tonga izy hijery ny ao anatinao hoe inona le mihoatra noho ny sasany ao anatinao. Mafantatrareo a, zay olona nahazo zavatra mihoatra ihany mitakina mihoatra. Ianao zao zanak'Andriamanitra nateraka indray, ny tena fananana dia tsy ny fahafahanao misitraka zay zavatra nanan'ny hafa, efa nizaraiko foana zay a, fa ny fahafahanao ametraka ny asaribidiny zavatra nananao mihoatra napetrak'Andriamanitra ao anatinao noho zay nanany sasany. Fataro a, fa ao anatinao dia misy ny fanan'Andriamanitra. Tamin'ny fahateraham-baovao rehefa nandrain'i Jesosy sika dia ao anatsika ny fanamasina, ao anatsika ny herin'Andriamanitra, ao anatsika ny tenin'Andriamanitra, ao anatsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa maninona Jesosy miteny hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Satria rehefa tonga zanaka ianao dia natao aneho an'Andriamanitra, aneho an'Andriamanitra amin'ny toe-ponao, amin'ny fijoroanao ary amin'ny fitondrantenanao. Tsy maharety ao an'Andriamanitra, tsy maharety ao an'Andriamanitra. Zany mahatonga Jesosy milaza. Hozy Jesosy hoe raha anao amin'ny fahavalonao, onatintsika kely amin'ny bokiny oabolana izy ny teny dia mbola miporofony any amin'ny bokin'ny Romanina ihany koa. Tovy mihitsy le teny oabolana toko 5:20 naonantsika hijery amin'ny anaran'i Jesosy. Raha anao na ny fahavalonao, meo hanina izy. Raha mangeta enta izy, meo rano hosotrony. Fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo andohany ary Jehovah anao malisoa anao. Matetika rehefa mieritreritra hoe anambatra vainafo ao tapon-dohany dia hoe ozona foana. Fa za mbola tsy nahita vainafo tao tapom-bohatra ny akoatry ny filatsahan'ny fanamasina ato Baiboly. Ny action-pitiavana dia tonga ny hafa voavonjy sy amangin'Andriamanitra anao andray valisoa. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Ohatra tonga dia mahita zany any Stefanina. Stefanina nanome mihoatra. Ary rehefa nanome mihoatra Stefanina, Jesosy nitsangana teo ankavanany iray. Raha ny tokony ho izy mampitsangana lehibe zany, zavatsarotra be zany. Hoe olon-dehibe mpanjaka voninahitra no mitsangana mijoro teo anoloan'ny Stefanina. Satisfait Andriamanitra, afapo izy. Hozy Jesosy mission. Mission accomplie. Za sy nahita hoe nandeha Petera nanangana ny Dorcas tamaty dia nitsangana teo kavanany indray Jesosy. Fa za nahita tao anaty Baiboly rehefa namela heloka ny Saoly Stefanina, tsangana Jesosy teo kavanany indray. Misy zavatra mampitsangana n'Andriamanitra. Rehefa hita n'Andriamanitra
fa ao anatinao iainanao sy joroanao ny toetrany. Makasipoan'Andriamanitra mihoatra no fampiasany ianao, ny fiainanao, ny toetran'Andriamanitra izay velona sy miasa ao anatinao. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Fa maninona ny misy hoe mitsangana? Ny hoe mitsangana dia midika hoe wow. Misy fotoana ianao misy fotoantsika indray miteny hoe tiafy ianao an'Andriamanitra, dia dikan'izay mbola zany manaitra anao hitehaka fa ianao tsy tetehaka. Fa rehefa nitehaka mandeha ho azy tsy misy manaitra, volonté anao zay no nahatonga anao mitehaka, fa tsisy nampirisika anao hitehaka. Fa za te hiteny aminao, vao namela eloka any Saoly Stefanina, nitsangan' Jesosy lasa spectateur. Ohatrany ao anatina match angeza be anankiray, tonga dia nijoro izy hoe bravo, bravo Stefanina, mission accomplie. Hoy izy Andriamanitra, ve mbola misy olona ohatrany iny ambonin'ny tany? Olona nitsangako fahavalo amin'ny torabato eo, amin'ny torabato eo. Hoy izy Saoly, alefa directive solika, sady initiative soliste. Azonareo hoe mipetraka le izy, torana vatona ratry Stefanina, efa kopaka Stefanina, jery izy ny andrandra ny lanitra. Raha io, raha isao tananao ny fanahiko, aza isanao elony ane. So zavatra ataony zao fa tsy mahafantatra zay tokony ataony izy. Tsoro, tonga dia nisokatra ny lanitra, hitany mialoha amin'ny fotoana hodiny ny toerany ivatanany. Wow! Ny tsiketsiraray avy eto indraindray mbola misy tsoraka be sy baraiko hoe hoaiza. Fa ny Stefanina tonga dia avant-goût, tsy vavady akory fa ny any anaty efitra. Tsy mareteka. Fa ahoana zany zavatra zany? Avereno toetra kasitrahana. Naina ny men'le mihoatra Stefanina, naina ny men'le mihoatra Stefanina. Tempony olona, raha misy zavatra ataon'ny olona aminao ka tsy zakanao, tsy zaka amin'ny fonao, dia inona ny ataonao? Hay, Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko ihany manomboka amin'izay verbe. Anlany alefa any retour. Mandeha ny anankiray, zany mba kely mba kitikitihana, zany hoe tsy Stefaniny. Ampitsangana an'izy sika, teneny eo akaikinao, ampitsangana an'izy ianao hoe ovay zany toe-po zany. Fa Jesosy hoe niteny, ny amatarana fa zanany ianao dia mahay manome hanina na zay mitsangana ho fahavalonao azy. Alleluia, alleluia. Paoly ny teneny io, ny raisiny Paoly somatsara dia nadikany tsisy tomika mihitsy na nkely azy. Ao bokin'ny Romanina 4:12 ozy izy, fa raha noana ny fahavalonao meo hanina izy, raha mangeta eto izy meo hosotrony, fa raha manao zany ianao dia anambatra vainafo eo andohany. Inona ny zavatra nitranga? Dora ny vainafo ny lohan'ny Saoly, lasa ny vadiko tonga Paoly. Maro ny tazana hoe naninona satria ny sasany ny hevitra fa mifoka moly. Ohatrany ampitsika anao fa tena miteny hoe ohatrany fahadalana le izy. Le nanenjika teo ny lasa apôstôly faran'izay nirehatra be. Nanoratra ny 2 ny epistily ao anaty baiboly. Olona faran'izay ratsy lasa niova faran'izay tsara, satria nisy parany Stefanina nahatonga an'le afo nilatsaka teo tampon-dohany, nanova tanteraka ny momba azy. Na tiany Paoly rehefa tonga any an-danitra izy, na tsy tiany Paoly tsy maintsy miarahaba ny Stefanina izy.
ny antony de tsotra victoiranao tsy ao anatin'le fitsaran'ny olona hoe malemy anao raha mamindra fotsy mamela heloka ho an'ny hafa ny victoiranao tsy zay fitsarany manodidina hoe vendrany ianao fa zavatra tokony hovaliana nefa nangina ianao victoiranao rehefa miala eto tany ianao eona amin'i Jesosy any an-danitra de eo vao hitanao amin'izay fa kaina tonga ny Saoly nyrehatra ny ovafo tsy hoe ny hainy toroteniteny amoron-dalana isaky ny mandeha Saoly de nanolo-teny izy fa olona teo ampanoerana ny tratra ny pitikafo ny fahasoavana satria rehefa namela heloka Stefanina nilatsaka ny afo teo tampon-dohany halleloja de niova amin'ny fomba fisainany rehefa eo tampon-dohanao no milatsaka ny afo ny sainao satria nitoran'ny afo ny lohanao ne nitorany voalohany miova ny sainao ny dikany zay na tonga ny vato teny tapikandro ny Goliata satria ny antony tsy miova mihitsy ny sainy misy zavatra pitehan'le teny ao an-tsain'ny olona ary rehefa mivan'le teny ao anatin'ny fonao miova ho avy ny fomba fisainanao tratra amin'izay Saoly lasa niova ho Paoly ozy izy Jesosy hoe tsy maintsy manao ny asa koa fa misy nanome lalana eto an-tany a mila ny autorisation ny safidinao Andriamanitra mba hahafahany manao zavatra vohitan'Andriamanitra hoe nety tsara ny toepo Stefanina tonga de nitsangany Jesosy tsy maintsy manakana ny Saoly eny amin'ny lalana amin'izay fa tsisy hevitra tsony satria nisy famela-keloka ngeza be ny elo lalana ny lalako ny escorte présidentielle King of King and Lord of Lord Jesus Christ his name alleluja de ny fahafahanao manokatra melo lalana ny famindraponao mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy ny hafa fantatrareo amin'izay aza maika ampiasa tanana aza maika ampiasa vava mampiasa fo melohan'ny tanana sy anokafana vava raha tianao Andriamanitra namarina ny zavatra ataonao ataovy mahitsy ny lalakaleanao aza vela izy fanahiana metraka ny tenanao hosakana tsy hahafahanao manolotra ny tsara indrindra ao anatinao ridicule ianao rehefa avy eo satria hita ihany hoe ianao kay tsy tena 100% 100 Jesus 100% Jésus allô rehefa ny Jesosy ianao dia adala kely tsy sakana manatiny fa tonga de hitanao hoe fria tobatobaka be tsy misy problème misy olona misy taona ny antso anahy Pasteur Rodolphe za mialatsiny fa za ndrenao tsy maintsy antso anao kely ahako zoky olona mifanimpona efa ela tsaroako mihitsy nanomboanao de le mamasina kely koa anao tamin'ny 2005 za efa tsy ho taneniko izy le olona raha motoroniko le phrase de fatany hoe io ndray fa natao nitoroteny tsy de zay loatra ny tanjoko androany arivo fa hiteny aminao zavatra anankiray tsy mety loatra ozy izy ny ataonao rehefa mijery an'ireny zandrikely reny ianao na mananina na misy zavatra ataony de ohatran'ireny ianao ndreny ohatran'ny olona tena hoe fanisabe zany mandindia ianao mifaly ianao rehefa manao hitako ianao tery amin'ny hitany daholo le taria akotatsy le mideran'Andriamanitra de ohatra ny boay kely rehefa ianao izy ny toerana considéreny olona anao ngeza be misy fihetsika misy zavatra tsokony atao tonga maintsy anazy inao ny ten'Andriamanitra mibokiny apokalypsy pasteur fitiavana voalohany ohatra reny tamin'ny voalohany de ohatra reny androany ino ny tiavana ny Davida tsy niovafo izy rehefa tonga king na mpanjaka fa niditra ny Jerosalema izy efa feno voninahitra fa nisorony akanjony tsisy mahampanjaka azy eo anatrehn'Andriamanitra mialatsiny fa zay mitarika eo mitarika niza niza fa rehefa vangin'Andriamanitra mifoko Andriamanitra nomeko voninahitra fa tsy olona mialatsiny aminao aza fa diso ny zavatra teneninao zany fa ianao tokony anao oatra rehefa avy eo ary ianao mahitsitsy be mihitsy zany mba miteny zavatra tsotra fotsiny satria ohatra mifafambaraka ho an'le filazantsala so de le ataonareo mifafambaraka ho apasteur za mandeha am'foko mialatsiny fa raha zavatra hafa tena raisiko fa raha zavatra tokony antsiana kosa natao anitsy teny fahamarinana tsy maha olo-dehibe atra amin'izay io Andriamanitra io
tsy hoe sao de hitan'ny olona tsisy izy ereko tsisy raha iko an'izany zany ny fanatao amin'ny Stefana za rehefa tian'Andriamanitra dia za tian'Andriamanitra ary na izy anjoro ilaza amiko hoe ianao lehibe za kely eo anaty an'Andriamanitra balita foana mandra-piveriny ka io tsy geste teknika amboarina firy zany hoe gereko ny toe-pony ihany za tsy natao igere ny toe-pony ihany tsy olo fiarahamonina fa olony lanitra eto mialatsiny mialatsiny militsika io foana ny takian'Andriamanitra efa mety ny ataonao fantatry ianao fa ohatran'izao fantatry ny asa nataonao vakio ny apokalipsy toko misy fiangonana efa hitanao zany mihitsy nohatra hoe ary tena tsy mahazaka tsy fahamarinana ianao mandeha am'izao fa manan-javatra kely any izy Andriamanitra olazaina aminao ianao izy Andriamanitra niala tamin'ny fitiavana voalohany wow fa inona le fitiavana voalohany ny elanao taminao vonanantona an' Jesosy tsy menatra ery mandina eo amasony olona rehetrarehetra mandretrarehetra fa rehefa tonga pastery ianao na tsy mandeha tsony efa lasa ny zavatra taloha iny le hafanana voalohany tsy menatra olona zany ianao tsy gere hoe sao de hitan'ny anina ka mafaparaka sao de ananina fatan'izao ianina raha za mahita olona anankiray te hitako hoe tian'i Jesosy izy voatesteko fantatro tsara anatin'ny fonda tena mirehitra ho an'Andriamanitra niza akala n'iny olona iny tsy problemako migere an'izany fa so raha tsy fihavanana aman'olona ako jamais joro vavolombelona ako fa akamako izy satria tafika ray amiko ho any an-danitra nitsika fa iza marina nazara tsy mahafantatra ny tenako indraindray mahafantatra reo masarobidy lanja ny zavatra toriana amin'ny zavatra iainana anomezan'Andriamanitra anao fakasitrahana ahitany no maha izy anao azy marina vitsika io nareo tretratrereo tsy sondroko nareo na ray ara tsy mba mieritreritra nareo ondro zany nareo libre any am'izay fantatrareo tianareo libre nareo am'izay tianareo andianana rehefa tonga eo am'le toro mba hinonareo fahamarinana am'izay zavatra toriko fotsiny de fataro ny zavatra hinony sofina zay fotsiny ihany angatahako efa manana discernement nareo ao anaty de Andriamanitra nitarika anareo Andriamanitra nitondra anareo satria amin'ny fotoana ianonareo am' Jesosy za tsy eo zay ny anomanako anao tsara iorina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria fantatro fa zay fotoana zay tsisy olona akoatranao sy izy eo noho zany aza saringotra amin'ny hoe tsy narabaiko ny tonga anao tsy heny tenin'Andriamanitra mety variana fa mitondra mbavaka fa mbola manana programma valy de tsy hitako ianao toy izy ianao zany avy navona amin'ny pastery fa za tsy ho antsony vomafy marina mafy ndraindray mety misy zavatra ary ihany natao antsony foana fa za tsy antsony zaza kely zany raga raisy ny tenin'Andriamanitra omano ny fonao eona ny papakatra raisy ny fijoronao atanjaka tsara eo ampanimpony fa tsy hoe ela de hiveriny Jesosy rehefa ekenao ny andray an'le mihoatra satria zay nahazo mihoatra ihany ny takina mihoatra zay nahazo mihoatra ny takina mihoatra enao manina toe-po ao anatinao afaka mitiany fahavalinao zay izy Jesosy ny anahafanao azy tahaka ndray nareo zay ny an-danitra fa izy tsy mba ratsy fanahy zany tsy hoe mafana be ny andro de ny mpamosavy rery ny moins 10 nefa ny atsika rehetrarehetra misitraky tsika 40 fa nandratsy fanana ny tsara fanahy omeny daholy zany ny toe-po maza ozy izy zay le anomezan'Andriamanitra soni hoe authentique ianao zanany zay toko io ny dikany ho madio toko fadimy io mamiara vakio amiko any de hitanao fa tsy zany namorona io le mihoatra takian'Andriamanitra raha voenao zany manana n'le mihoatra de toizako am'izay le mihoatra ao anatinao no mahatonga anao ampiasaina mihoatra satria rehefa manaiky anome le mihoatra ny toe-po de afaka Andriamanitra misetrasetra amin'ny fioarany fahalebiazany heriny ny toetra mahazaka fampiasana satria rehefa zaka ny toetra ny fampiasana de ho ampitombona ny fahasoavana za zao ny teny tamin'ny vadiko tany an-trano misy fotoana le ampitombona
toy zao hoampitombonina amindry hoampitombonina amindry chérie Då tycker jag tala om affären då. Halleluja. Halleluja. Upp till bunan någon försvaven. Saya lunia duan. Tsika dia mpifakatiry vety. Amen. Sokatra foa ravoravo mifana fitiavanao anatin'ny fongeza be. Amen. C'est le fioara zay avoay zay. Maninona hoe avoaka le fioarana. Zay le fatsorana rehefa falitsika dia mavita tonga dia mety tonga dia tena avoaka. Aza misy tazotazomina zany fa foravoravo Sekoly Fanasitranana mahasalama. Tsagany eo toerana misy anao afafainy amin'ny lanitra ny tanatsika. Raha piso tsy tarantsony tompoko. Afafainy amin'ny lanitra ny tanatsika dia ataontsika saotran'i Jesosy fotsika manontolo. Saotran'i Jesosy. Saotra androany maraina. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Miasa mahery amin'ny fiainanay foana ianao. Mamangy anay amin'ny fahasoavana. Manokatra anay amin'ny dingam-pitiavana. Mitahanay amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra. Mampafantatra anay ny lalana sy ny fiainana tokony ho aleha. Manitsy anay ho amin'ny perfection sy ny fahatanterahana. Halleluja. Mahatanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay ianao satria tia anay. Misaotra Tompo. Fa tia anay ianao. Misaotra ny amin'ny teny manitsy, mamboatra, manangana. Tsy tianao zay tsy hazo hainy zany miaraka aminao. Fa tianao zay tena hisokatra ao anatin'ny fo tena miramirana eo ampiarahana aminao sy eo ampanataterahana ny asanao. Tianao zay anome mihoatra Jesosy. Raha nisy teny mihoatra tsy tokony hioarana dia hifonana aminao. Fa raha misy toetra mihoatra izay nomenao ka tokony hiainana takinao dia homenay zany. Mora ny ty zay tianay satria efa zay koa fanao sasany na nijetrisa koa azo izy ianao dia mba manao an'izany. Fa sarotra ny manome mihoatra raha tsy manana. Zay mahatonga ny olona manana nefa tsy manome takinao satria tsy te azo aina amin'izay ianao amin'le fioaran'ny fahalebiazan'ny hery ampiasanay. Apetrao ny fonao ny tananao. Tsy trano foko Andriamanitra. Mba tsy toetra eo amin'ny nofo foana. Isak'izay misy zavatra tsy mahafaly aho. Mandraka androany Andriamanitra. Dia tsy maintsy miady ho ahy foana. Fa manomboka androany. Tsy jery olona. Tsy jery ny foko a. Fa hijery ianao a. Tia ny foko Jesosy io. Vonina ny hanome mihoatra. Satria zanakao a. Saotra Tompo. Fa niova amin'ny foko. Mety amin'izay ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Zany zao tsisy hoe mity hafa mafy an'Andriamanitra. Fa nandeha ho azy le izy. Halleluja. No fanatitra ketintsika ho antompo dia filazana. Ilazana tsika fa raha pisy dia tonga aloha. Ary ara-potoana tsara ny fivorintsika manomboka ny fitora sasany ny fitoriteny fa milohan'izay anao tsara tonga aloha ihany. Fa misy mpanompon'Andriamanitra koa eto manao introduction tena misy fotoana indraindray mihaino andry zareo eo tena mandray zavatra mihitsy mialohan'ny fotoana ekarako. Dikan'izay misy fanomanam-panahy kely ataovy azo antoka fa tonga aloha raha tratra. Manomboka amin'ny fitora sasany zany ny teny rapito tsy diso. Ny fotoanantsika larobia ihany koa larobia avy zao dia hoeto le mpanompon'Andriamanitra le frantsay atao hoe François Goc hitondra tenin'Andriamanitra eto izy ny larobia. Dia larobia maraina izao
dia ny zoma ariva etsy mitranompokon'olana lakely ihany tahaka ny mahazatra sy ny asabotsy maraina mariana fa isika rehetra dia manomana ny krismasy mahagaga be dia be amintsika mametra-panontaniana hoe eto ve pastera sa tsy eto amin'io tsy haiko misy tonga eo mandefa mesazy dia miantso amin'zasy fa eto somatsara amin'io amin'io krismasy mahagaga io tiafa mafy be ho an'Andriamanitra ho avoaka amintsika eo ihany ny fandarana mikasika momba ny krismasy mahagaga eto Madagasikara zay rahantsika manatanteraka amina toerana anankiray tsy fantatra lizy ihany na ao am'trampokon'olona ihany na mety hoe isy espasy arak'izay fandiniana sy ny zavatra tokony atao eo ny tsara kokoa mba afahantsika migalabina tsara ao anatina fety tsy fotoana voafetra ny anaovana azy fa iaraha midinika mpetafika rehetra hoe atao alina vela izy a dia mba tonga dia rahantsika eo ny zavatra rehetra hoe asantsika agape kely ve dia samy mba mitondra sakafo notrotr'izany tsy zany zay tokony atao fa tsy asiantsika resaka fandoavana participation sy ny sisa fa tena hoe fiarahana ao anatina krismasy le izy fa tsika rehetra fotsiny a manao sy manatanteraka ao anatin'le fiombonana dia mba ataontsika ohatra raha tapa-kevitsika iny amin'izay fa ifampiarahantsika le izy a sady hoentina ihany koa miaraka amin'ny ekipa sy ny komite hoe ho atao an'izay ve le izy sa tsy atao an'izay dia ataontsika manomboka ny arivariva amin'ny fito le izy a mandra-pahatonga any amin'ny maraina any dia jerevana ny fiara sy ny zavatra afaka hitatitra ao anatin'izay a ho voninahitr'Andriamanitra fofailo ny tanantsika na moment fa mahafinaritra le izy raha ohatra ka mba atao ohatr'izay dia afaka tsara tsika mifampivavaka amin'io tsika mety afaka manao rali kely hoe mitondry ianao nina zay hoe hoentina mambavaka tsy zavatra rehetrarehetra hoe any amintsika dia tsika rehetrarehetra ihany nivavaka ho amin'ny marary sy ny zavatra ao anatin'le izy lavalava zany le fotoana dia mba afaka miakohako tsika ohatra anatin'ny fiakofany tsika mamoadiny telo tsy marety akao an'Andriamanitra asiana teny eo zany a no fanapa-kevitsika fa raha manomboka amin'ny roa tsika dia raha avy amin'ny efatra ohatra na mitsotra aminareo fa entsiketsika daholo miakarany ahena ny iranianina atao ny iranianina nio jodara ihany manatra fa maikiroso any amin'ny teny dia ohatrany hoe koropaka maikiroso any amin'ny teny zany fa mba misy fotoana koa mba migalabla no mihinana tsara ao anaty fiakofana amen raha tianareo le amin'ny ariva dia tsangany hoe tany aloha ohatra koa mba etany dia fahitako hoe le ariva aloha mety amintsika ny rehetra lany tsangany ary metraka tsodrano ary hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadarana amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen sarao fahasoavana Andriamanitra anaty izao fa fahasoavana Andriamanitra